Raisitsika ho fahasoavana lehibe zao fotoana iarahantsika eto amin'ny tramon'Andriamanitra izao. Ho ana manokana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy. Dia manasanao aho hiarabako io namana eo akaikinao io rahalahy, io anabavy eo akaikinao io. Maro ny zavatra mety anseho maly, maro ny zavatra renao maly, maro ny zavatra mety hitanao maly fa ianao io mbola safidian'Andriamanitra indray tonga eto an-tranony. Ary ny fiandrianan'Andriamanitra no hitanao anio. Ary ny tenin'Andriamanitra mbola mahery noho ireo teny rehetra renao maly. Ary ho avy hitsabo anao, ho avy hanasitrana anao, ho avy hanome toky anao vaovao indray. Raisitsika ho fahasoavana ity fotoana ity. Andaontsika hiompo hiaraka hamaky an'ity salamo. Salamo faha 170. Hiaraka isika hiombona hiaraka hamaky an'io. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Ny rahantsika manao. Ny mitoetra eo amin'ny fiereny izay aniavo indrindra dia monina eo ambanin'ny aloky ny tsy toa. Izao ilazan'i Jehovah hoe fialovako sy batery fiarovana ho ahy izy, ary Andriamanitra izay itrikiko. Fa izy no hanafakanao ny fandrikin'ny mpihaza sy ny areti-mandoza. Volony elany no hanorana anao, ary ho ambanin'ny elany no hialofanao, ho ampinga kely sy ho ampinga lehibe famarinany. Tsy atahotra ny ororo noho ny alina ianao, na ny janatsipika manidina noho ny andro. Ny any arety mandringana mandeha amin'ny maizina, na ny fandringanana mandripaka amin'ny tatao vovonana. Na dia hisy arivo aza lava eo anilanao, sy iray alina eo ankavananao, dia tsy hatra aminao izany. Amen. Chers frères et sœurs qui nous suivez, c'est avec un grand plaisir que nous sommes avec vous encore en ce dimanche du Seigneur. Bienvenue dans ce culte bilingue. Bienvenue aussi à tous ceux qui nous suivent de leur maison, qu'ils soient dans leur salon, qu'ils soient dans leur voiture. La grâce de Dieu soit sur vous. Nous vous partageons ce psaume pour être dans la pleine communion avec le Seigneur. Psaume 91, nous le prenons du verset 1er jusqu'au verset 7. Au nom de Jésus, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. 6 000 tombent à tes côtés de toi et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Amen. Andosika hiaraka hivavaka hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izany fitsimbihnana antsika izany, izany fiarovana antsika izany, ary hitantsika mihitsy hoe isika dia ataony miavaka. Ninona mitranga dia miavaka foana isika. Andaontsika hiaraka hitsangana, hiaraka hivavaka, hiaraka hisaotra, saotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra nataony taminao maly tamin'ny herinandro lasa, ary misaotra azy ihany koa ny amin'ny zavatra mahagaga ho ataony antsika anio. Vavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra tsy toa, fa no fahasoavanao no mahatonga anay tonga eto. Misaotra anao fa ianao dia mampiavaka anay hatrany. Misaotra anao miaro anay ny amin'ny fandrika, ny amin'ny antsipika amin'ny alina. Misaotra anao fa ataonao anaty fiarovana, anaty mandanao izay isanandro isanandro, ka mbola ny tantananao tonga soamantsara eto. Andriamanitra ray tsy toa, tianay ianao, tianay ianao hiteny aminay anio, tianay ny tananao hisandratra aminay anio, tianay ny herinao no tsapanay eto, tianay ianao Andriamanitra. Fanahy masonao tonga soa ianao eto, ary fenoy izay
Fais-nous Israël. Fais-nous Kapokanai. Sotra Jesus. Sotra Fanamas. Amnenaran Jesus. Amen. Zao isika dia anohy fiderana an'Andriamanitra dia raisitsika miteaka ireto namantsika mpitarika fiderana. Alléluia, ataovy mafy ny te-tananao an Jesosy a, omentsika voninahitra Jesosy a, fa miaraka amintsika eto amin'ity toerana ity indray. Alléluia. Avy amin'ny lanitra ny tananao dia ndaontsika ankasitraka ny fanahy masina. Tao amin'ny fanahy masina indray ianao eto amin'izao fitoerana izao. Afaka mihaona amin'ny Jesosy, manana fihaona manokana amin'ilay mpahary ianao, manana fihaona manokana amin'ilay mpamonjy ianao. Ety am-piandohana dia tao aminay ny fonao ka ny fonao hisokatra sahady fa eto Jesosy. Adinoa ny zavatra rehetra fandao hifantoka eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Eto no misy fiainana ao atsika, eto no misy fananganana ao atsika, eto no misy fananganana ao anay Tompo. Mankasitraka sahady ny amin'ny fanatrehanao. Eto izay dia misitraka ny momba anao rehetra. Tsy misy na iray aza Jesosy ho diso anjara eto amin'ny fanatrehanao, fa eto ianao Jesosy. Androany fonay misokatra fa mila anao. Misy etaeta indray Jesosy aty anatinay amin'ity maraina vaovao ity. Dia hiona aminao izay, dia hifanena aminao izay. Misokatra ny sainay ny momba anay rehetra. Hiona aminao Jesosy. Mitokana ilainay androany dia ianao Jesosy Kristy. Ao foana amin'ny lanitra ny tananao dia lazay Jesosy a. Hiona aminao androany, mahita anao androany, tafakambana aminao androany. Hallelujah. Hallelujah. Ndao lazaintsika hoe eto ianao, fanatrehanao tsapanay. Lazao hoe eto ianao. Eto ianao manao mihoatra. Eto ianao Jesosy. Lazao ihany eto ianao ny fanatrehanao tsapanay. Tompo eto ianao. Eto ianao manao mihoatra an'izay vitanay. Manao mihoatra ianao. Eto ianao. Eto ianao. Manomboka tantara vaovao Tompo. Eto ianao. Lazao hoe sitrana ny aretina. Sitrana ny aretina. Mivarifa matorana izao. Satria eto ianao. Mirotsaka ny osotra manapatapaka ny zioka. Hiraya, sitrana ny aretina. Sitrana ny aretina. Mivarifa matorana izao. Satria eto ianao Jesosy. Sanay ny mombanao rehetra. Mirotsaka ny osotra manapatapaka ny zioka. Ao foana amin'ny lanitra ny tananao dia mivanjiny Jesosy. Hiona aminao izay Jesosy, mahita anao izay. Eto ianao, hirao mafy. Eto ianao, fanatrehanao tsapanay Tompo. Eto ianao. Manangana izay ravatry izay Tompo. Eto ianao. Manao mihoatra izay vitanay. Manao mihoatra ianao. Manao mihoatra ianao
Androany Jesosy eto mifanatry ianao. Eto ianao no manangana. Eto ianao no manamboatra fiainana. Eto ianao no manova tantara. Manomboka tantara vaovao. Satria efa eto ianao. Efa eto ianao Jesosy. Efa eto ianao Jesosy. Afaka milaza an'izany ve ianao hoe Jesosy efa eto ianao. Sako ny momba anao rehetra. Sako ny momba anao rehetra. Afaka miova ny fiainako, miova ny condition ny foko. Halleluja. Ndao irahantsika efa eto ianao. Efa eto ianao. Lazao zany efa eto ianao. Efa eto ianao. Oh Jésus, tu es là. Efa eto ianao. Efa eto ianao. Non, pas plus à ilaza nzange. Efa eto ianao Jesosy. Efa eto ianao. Halleluja. Efa eto ianao. Efa eto ianao. Efa eto ianao. Oh, efa eto ianao. Efa eto ianao. Si ciao con il fano fana. J'aime ta présence, Jésus.
Oh, j'aime ta présence. Et toi, nous avons Lazaya no si chana nyaretina. Et toi, nous si chana. Oh, Isa. Oh Jésus, c'est là que tu opères des miracles. Oh Seigneur, c'est ici que nos vies changent. C'est ici que tous les cas difficiles, Seigneur, changent. Et tu me suis fan ton beau. Et tu me suis fan en lave. Et ton fan à china. Sachiet le anje mancha magak. Et tu les panolala. Oh, toi qui changes les cas impossibles, Jésus. Tu ramènes les morts à la vie. Tu changes les cœurs. Tu guéris les malades. Tu es présent parmi nous. Lazawe, panolala nyana. Panolala, panofagagamtanante, mazavam pusaka, tupo, zaimaiziana. Terenaya now, terenen maizia now. Lazenen faiza manawa no tupo. Panofagagamtanante, mazavam pusaka, tupo, zaimaiziana. Nous allons chanter, tu traces un chemin, tu opères des miracles en ce lieu. Oh, tu opères des miracles. Oh, tu opères des miracles. Oh, notre Dieu agit, il agit, le Dieu sans limite. Oh, tu traces un chemin, alléluia. Trace un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Oh, tu traces un chemin, alléluia. Chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, Zaimaiziana. Zaimaiziana. Anasichana, Ifurechana. Zaimaiziana. Na tsy tany masonaiza dia fantatra efa miasa. Na tsy tany masonaiza dia fantatra efa mihetsika. Androany fantatray fa eto ianao manapatapaka ny zioga rehetra, manafaka ny voafatotra. Eto ianao manova ny fiainanay. Jesosy aho tsy tahaka an'ilay tany idirana eto Jesosy aho no ivoana eto androany. Satria ilay tompo, ilay mahery no manotrina anay eto ianao. Na tsy tany masoko aza miasa ianao. Na dia tsy tany maso miasa ianao, na dia tsy tapako aza miasa ianao, tsy mitatra fa miasa foana ianao, tsy mitatra fa miasa foana ianao. Lazao ampinoany zany. Na dia tsy tany maso aza miasa ianao, na dia tsy tapako aza miasa ianao, tsy mitatra fa miasa foana ianao. Oh, miasa ianao. Na dia tsy tany maso. Good.
Le nom de Jésus qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. Ce nom qui nous délivre, ce nom qui nous délivre. Nianaranao Jesosy, nianaranao no atsonay, nianaranao no asandratsay, lay manapatapaka ny tsioka rehetra. Oh, car nous savons qu'il y a une puissance dans ton nom, le nom le plus puissant. Ny rehetra dia manaiky ny anaranao, ny hery hafa rehetra dia mandohalika eo anatrehan'ny anaranao. Car il y a une puissance dans le nom de Jésus, une puissance qui ramène les morts à la vie, qui nous libère, une puissance qui nous restaure. Alléluia. Il y a une puissance dans ton nom. Skafony fonao fa toa am Jesosy, aoka nitokana ho hitanao eto androany dia Jesosy ihany. Eto Jesosy hanafaka antsika. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Dans ma pesée la zanzan. Il y a une puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Chantons plus fort, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Oh, il y a une puissance. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Qui brise les chaînes. Qui brise les chaînes. Qui brise les chaînes. Qui brise les. Qui brise toutes les chaînes. Oh, nous savons que tu es avec nous. Oh, qui brise les chaînes. Qui brise les chaînes. Qui brise les chaînes. Qui brise les. Il y a une puissance dans ton nom. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance qui défait les liens. Oh, il y a cette puissance, oh, qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Afakanetuko, afakafatura na rete. Eto no mana konfuko ksaina nai. Mana no fumo cerco con Gesù che ci ecchino. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il en m'a fait. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Lazariane. Il y a une puissance dans le nom de Jésus.
les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise toutes les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. toutes les choses qui m'enchaînaient sont brisées. Toutes les choses qui m'enchaînaient sont brisées. Tiens-vous une sounia, tiens-vous une sounia, tiens-vous une sounia. Tiens-vous une sounia, tiens-vous une sounia, tiens-vous une sounia. Tiens-vous une sounia, tiens-vous une sounia, tiens-vous une sounia. Briser les chaînes, tu brises les chaînes, tu brises les chaînes. Oh, tes sociaux, tu brises les chaînes, tu brises les chaînes, tu brises les chaînes. La savette, tu brises les chaînes, Tu brises les chaînes, je ne suis plus oppressée. Oh, tu brises mes chaînes. tu brises les chaînes, Afaka tupo, afana omfatarajan, afana omrazavajamet namacha. Oh, tu brises les chaînes, tu brises les chaînes, tu brises mes chaînes. brise les chaînes, brise les chaînes. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. J'entends qui brise mes chaînes. Qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. Les chaînes. Qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. Ifaeto Jesosy. Ifaeto Jesosy. Mahery ny anaran'i Jesosy. Mahery Jesosy. Anjaotsika zao anokana fotoana kosa iombona hivavaka. Anao vavaka fonana. Mety betsaka ireo zavatra hitatsika rentsika. Mety betsaka ireo zavatra nanafotoana atsika. Mety betsaka koa ireo zavatra natezitra atsika. Nefa raha hiaraka amin'ny Jesosy sika eto mila madio fo. Mila mangataka famelan-keloka satria mety misy fietsika mety tsy ampoizinao akory ary mety nandratra ny hafa. Mety misy fiteny, mety misy eritreritra atao an-tsainao tamin'ireny herinandro lavabe iny. Nefa raha eto Jesosy, andaotsika mbola hanokana fotoana hanadio amin'ny fotsika. Andaotsika hanokana fotoana hangataka hifona amin'ny Jesosy, hangataka famelan-keloka satria izy ihany no afaka mamela heloka atsika. Raha iona amin'Andriamanitsika, raha mbola hieno feontsika rehefa avy eo, aleotsika madio. Aleo saintsika ho diovitsika ihany koa. Mety be loatra ny zavatra tsy araiky ny eritreritra, tsy araiky ny maso. Mety nandoto atsika, mety nandratra atsika. Fa efa eto Jesosy. Anafaka atsika izy eto. Ary tena mela ny helotsika izy eto. Chers frères et sœurs, nous sommes encore dans un moment où nous pouvons remettre à Jésus toute notre vie. Où nous pouvons aussi demander pardon pour nos péchés, pour nos iniquités. Nous avons traversé une semaine qui n'était pas facile. Peut-être que beaucoup de choses nous ont choqués dans nos travails, dans la rue, par rapport à ce que nous entendons à la maison, ce que nous entendons dans les médias. Mais nous avons encore ce moment pour prier ensemble, pour demander le pardon, pour demander que le sang de Jésus lave notre cœur et purifie nos pensées. Andosika rikivavaka. Asandrato mivavaka mitenena mihitsy ianao ireo zavatra rehetrarehetra nandalo tamin'ny sofintsika, tamin'ny masosika. Efa tsy sitrapod'Andriamanitra zany toetra maharitra atao amintsika.
Mangatafa melakelika ny amin'ireo teny maratra na ireo fisainana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Jesosy. Fona aminao izay ny amin'ny zavatra rehetra tamin'ny sitraponao. Toetra tao tamponay, natao tao tsainay, misaotra ny amin'ny famindraponao, misaotra ny amin'ny fahatongavan-tsaina ihany. Jesosy. Fona aminao izay ny midoroniatsy rehetra natao. Ireo teny masika, ireo teny mandratra, ireo teny mamono mifono izay Andriamanitra. Mamelany elikainao, Jesosy. Sasana rano soa ty fonay. Sasana rano soa ny sainay rehetra. Fona aminao izay Andriamanitra. Fona aminao izay misy eritreritra tsara ny sitraponao. Fona aminao izay misy eritreritra tsy mendrika. Fona aminao izay Andriamanitra. Fona aminao izay Jesosy. Fanahy masy. Dieu visa. Saint-Esprit, purifie-nous par ton feu. Que ton feu descende et nous purifie. Nous te demandons pardon pour tous nos péchés, pour toutes ces paroles, pour toutes ces pensées qui ne sont pas en toi. Nous te demandons pardon si nous avons raté la cible. Pour chaque chose que tu as attendu de nous, que nous n'avons pas fait, nous te demandons pardon. Seigneur Dieu, tu es souverain et tu veux que nous soyons purs devant toi. Mangata fifonana ihany koa ho an'ny ankonanao. Mangata koa fifonana ho an'ny mpiray tanindrazana aminao. Betsaka ny zavatra miseho ankehitriny ary mety sitrapon'Andriamanitra. Nefa mijoro ianao eo ambany. Mangata ianao fifonana ho an'ireo mpiray tanindrazana aminao ihany koa. Fona aminao izay Andriamanitra ny zavatra tsy mety teto amin'ity tany ity. Teo amin'ny toerana nisy anay, teo amin'ny fokotany nisy anay, teto amin'ny tanàna misy anay. Fona aminao izay Andriamanitra. Mamelany elo, mamelany elo. Fa mino anao izay hoe tananao mahery mbola hiazana. Rahanao soa Jesosy ny andrafitra ny toerana misy anay, fokotany misy anay, tanàna misy anay, ity nosy misy anay ity. Ka na rahanao soa andrafitra ity nosy. Andriamanitra, matoky anao izay. Misaotra anao Jesosy. Misaotra fanahy masina. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Dia mbola mitohy hatrany izao fotoana izao, dia tonga indray isika ny amin'ny ahafahantsika manompo an'Andriamanitra amin'ny anaran'ireo fanatitra, amin'ny anaran'ireo fanomezana, amin'ny anaran'ny anaterantsika ihany koa ny ampahafolo-karena eto amin'ny tranon'Andriamanitra. Oka tadiditsika fa endrika nypontsika an'Andriamanitra izao, ary misy tetika ny devoly, ny azy dia hanao blocage atsika ny amin'izany fanompoana ataontsika izany. Ka rehefa nivonina ianao, tondra ny ampahafolo-karena, tondra fanomezana, hitondra fanatitra, raisy izany izao eo amin'ny plasinao. Raisy eo tananao, dia andaontsika hivavaka hanolotra an'izany ho amin'ny asan'Andriamanitra. Chers frères et sœurs, nous allons maintenant servir Dieu à travers nos offrandes, à travers nos dons, à travers nos dîmes. Car c'est la parole de Dieu, si nous apportons et nous recevons. Lorsque nous donnons, nous recevons. Lorsque nous apportons la dîme dans la maison du Seigneur, Dieu même ouvrira les écluses des cieux pour nous bénir. Et si nous sommes ici maintenant, nous allons également contrer l'œuvre du diable. Le diable qui ne veut pas que nous accomplissions la parole et le diable qui veut bloquer toutes ces bénédictions. Nous sommes ici maintenant avec nos offrandes, avec nos dons pour accomplir la parole de Dieu et pour contrer les œuvres de Satan. Nous allons prier. Arrive avec ce qui. Anatanteraka ny tenao dia anatitra ny ampahafolo-karena, dia anatitra ihany koa ireo fanomezana, dia anatitra ihany koa ny rakitra
ary fantatray fa sitraponao izany hoe afanay manohana ny asanao eto, afanay manohana misimisy kokoa fitoriana ny teninao, fitoriana ny filazantsaranao. Io izao zavatra ataonay izao dia ankinina ianao mankoa ny fiainana rehetra eto amin'ity fiangonana ity, ny any amin'ny ankonany tsirairay ihany koa. Misaotra Jesosy. Amen. Ohatrany mahazatra anatin'ny hira fiderana no natanteraka antsika izany, ny ampahafolo-karena dia ateritsika mialoha aty aloha, ary ny rakitra kosa dia ho tatazana eny amin'ny toerana misy antsika eny. Nous pouvons maintenant donc dans la louange apporter toute la dîme. Elles seront déposées ici dans les coffres. Et quant aux offrandes, elles seront collectées à notre place. Araka ilay tononkirana ataontsika teo tsy misy tsy hainy io andriamanitsika io ho atao. Selon
la chanson tout à l'heure, rien n'est impossible à Dieu. Zavatra rehetra tena hain'Andriamanitra avokoa. Dieu peut vraiment faire toutes choses. Fisaoratsy an'Andriamanitra andao hiteka farazay Et pour mafy. remercier Dieu, acclamons-le très fort. Atao mafy any teka ao. Acclame plus fort. Halleluja. Alléluia. Amin'izao fotoan'izao isika dia lokana fotoana anaovana vavaka indray. En ce moment, nous allons consacrer du temps pour prier. Ivavaka ho an'ilay mission lehibe zay ho ataontsika any Morondava isika. Nous allons prier pour la grande mission qu'on va faire à Morondava. Raha sitrapon'Andriamanitra manomboka ny alakamisy 7 volana oktobra ka hatramin'ny alahady 4 volana oktobra dia hanao fotoan-dehibe any Morondava isika. Si cela est la volonté de Dieu, nous allons faire un grand culte à Morondava le 23 septembre jusqu'au 25 23 octobre 3 octobre jusqu'au 25 octobre. jusqu'à 26 octobre. Jusqu'au 26 Da octobre. hiteka mafy an Jesosy isika. Mila mivavaka ho an'io fotoana io isika. Et nous devons prier pour ce moment. Hivavaka isika mba hisy famangin'Andriamanitra ny tanàna. Nous allons prier pour que Dieu puisse visiter la ville. Ka amin'ny alalan'ny mission ataontsika ny Morondava io dia olona marobe no voavonjy. Et qu'à travers la mission qu'on va faire à Morondava, il y aura beaucoup d'âmes qui seront sauvées. Ary olona marobe ihany koa no sitrana. Et qu'il y aurait beaucoup de gens qui vont être guéris. Engany ka hiaotra lavitra no zay nataon'Andriamanitra tany Antsohi no ataon'Andriamanitra ny Morondava. Puisse Dieu faire encore de plus grandes choses qu'il a déjà fait à Antsohi. Mahagaga Andriamanitra. Dieu est vraiment Mahagaga miraculeux. Andriamanitra. Dieu est vraiment miraculeux. Hitsakantsika rehetra dia hiaraka no vavaka ho an'izay nambarako izay mikasika ny mission atao an'ny Morondava. Nous allons prier pour cette mission qui sera faite à Morondava. Atsaka ny tanànao dia hivavaka isika. Lève tes mains et nous allons prier. Zay manokatra ny vavana izy. Que tout le monde prie. Tena mivavaka amin'ny folo rehetra. Prie vraiment de tout ton cœur. Engany ka amin'ny alalan'ny vavaka ataonao dia ho tanteraka ny asa lehibe an'ny Morondava. Qu'à travers ta prière, toutes les grandes choses qu'on va faire à Morondava s'accomplissent. Samy mivavaka amin'ny fony rehetra isika rehetra. Asehoy fa amin'ny alalan'ny vavaka ataonao dia izy zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra any toerana. Toy izy mivavaka ry namana. Continue encore à prier. Ny foko ry mpamonjy mangetaetanao maniry lalandava ikambana ninao. Tsy afaka ho apoko.
samy maka toerantsika isika Vous pouvez prendre place. ny mpitarika fidiarana ihany koa omentsika toerana La louange aussi peuvent prendre leur place. ny afatra entiko androany ho anareo dia afatra natao ianatsika sy afatra natao ho tsapatsika mandritry ny androm-piainatsika rehetra. Le message que je vais vous apporter aujourd'hui, c'est un message qu'il faut que vous viviez durant toute votre vie. Anazava aminareo mikasika ny amin'ilay Andriamanitra magaga sy ny fagagana ho ataony amintsika rehetra ao anio. Je vais vous expliquer concernant le Dieu de miracles et concernant le miracle qu'il va faire dans votre vie. Sokafany Baiboly ao amin'ny Exodus 12:12. Ouvrez votre Bible dans Exode chapitre 15, verset 11. Eno tsara ny voasoratra. Écoutez bien. Jehova ô, iza moa no tahaka anao amin'izay Andriamanitra? Iza no tahaka anao izay ankalazaina amin'ny famasinana dia raina amin'ny fatahorana mpanao fagagana. Qui est semblable à toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi, magnifique de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles? Vakitsika ndray ny Salamo 7:7-7 ka hatramin'ny 7:4. Nous allons aussi lire Psaume chapitre 77, verset 14. Apatsiaro ny asan'i Jehova aho, fa tahatsiaro ny fahagagana nataonao fony taloha. Eny, isaina ny asanao rehetra aho ary hevitra ny nataonao. Andriamanitra, amin'ny fitoerana masina ny lalanao. Izy no Andriaman-dehibe tahaka an'Andriamanitra. Ianao no Andriamanitra izay manao fahagagana, eny, mampahalala ny herinao, tena firenena ianao. À partir du verset 12. Je me rappelle la manière d'agir de l'Éternel. Oui, je veux me souvenir de tes miracles passés. Je réfléchis à toute ton activité. Je veux méditer tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu. Tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu as fait connaître ta puissance parmi les peuples. Arak'ireo tenireo ny Andriamanitra izay topontsika, ny Andriamanitra izay vavantsika fiangonana refy, ilay Andriamanitra antsoina hoe Rain'i Jesosy Kristy sady raintsika dia Andriamanitra mahagaga. Selon ces paroles, le Dieu que nous servons, le Dieu que l'Église Réfi sert, le Dieu qui est le Père de Jésus, c'est un Dieu de miracles. Izy ihany koa no Andriamanitra mahay manao fahagagana tsy takatry ny saina. Il est aussi le Dieu qui est capable de faire des miracles qu'on ne peut imaginer. Ary Andriamanitra mahavoavotsitsika manoloana ny olana rehetra misy eto ambony tany ity. Et c'est le Dieu qui peut nous sauver de toutes sortes de difficultés sur cette terre. Ho fampiasam-boninahitra an'Andriamanitra andaontsika tehaka mafy be ho azy. Pour glorifier Dieu, allons l'acclamer très fort. Ambon'izany ihany koa Andriamanitra afaka mitahy ny fiainatsika amin'ny fomba mahagaga izy. Et aussi, notre Dieu, c'est un Dieu capable de nous bénir d'une façon miraculeuse. Vitany ny mitondra ny fiainanao amin'ny fiainana mahagaga. Il est capable d'emmener ta vie dans une vie de miracle. Ho famesantsika voninahitra an'Andriamanitra hatrany andao militehaka farazay mafy Et isika. pour glorifier Dieu, acclamons-le encore très fort. Noho izany mito anatsika rehetrarehetra tonga eto aho ny ino fa izany tokoa ny Andriamanitra izay tompontsika. Ainsi, je vous invite tous, vous qui êtes venus ici, à croire que c'est vraiment notre Dieu. Tena mitoaranareo aho ny anana finoana fa izany tokoa ny Andriamanitra izay tompontsika. Je vous invite vraiment à croire que c'est vraiment le Dieu que nous servons. Aoko fantatsika rehetra tonga eto fa tsy ho voapirofo tsy voapirofo ny fiainanao ny Andriamanitra mahagaga anao mahagaga azy raha ohatra ka tsy ao aminao ny finoana. Sachez tous que Dieu ne peut pas prouver qu'il est un Dieu de miracle si vous n'avez pas la foi qu'il est un Dieu de miracle. Mazava ny teny voalaza amin'ny Hébreu 1:9. Ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 11 verset 6 est clair. Fa raha tsy amin'ny finoana hoy ny Baiboly tsisy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra fa izay manatona azy
tsy maintsy mino fa misy izy ary tsy maintsy mino fa mpamaly soa ho an'izay rehetra manatona azy izy. Il est écrit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Zao mantsy zay nonao ihany no ho tanteran'Andriamanitra eo aminao. Car Dieu va accomplir seulement ce que tu crois. Zay nonao ihany no ataon'Andriamanitra hitany masonao. Dieu va te faire voir seulement ce que tu crois. Anome ohatra aminareo aho. Je vais vous donner un exemple. Tamin'ny andro nandalovan'i Jesosy tety ambony tany, Au moment où Jésus passait sur terre, nalaza be mihitsy Jesosy. il était vraiment célèbre. Nalaza be Jesosy no ny fanasitranana sy ny fanafahana ary ny fagagana nataony. Il était célèbre pour ses guérisons et ses délivrances qu'il a fait. No zany nanampinoana avokoa ny akamaroan'ny olona rehetra fa ho sitrana rehefa tonga ho amin'i Jesosy. Et pour cela, beaucoup de gens ont eu la foi qu'ils vont être guéris une fois qu'ils vont voir Jésus. Nanampinoana ny olona rehetra fa ho afaka sy ho voavotsy rehefa tonga ho amin'i Jesosy. Les gens avaient la foi qu'ils vont être délivrés et sauvés une fois qu'ils vont voir Jésus. Nanampinoana ihany koa ny olona fa ho voata rehefa tonga ao amin'i Jesosy. Les gens avaient également la foi qu'ils allaient être bénis une fois arrivés en Jésus. Ohatra iray ity tantarako aminareo ity. Il y a par exemple une histoire. Nisy fianakaviana anankiray nanana havana marary ny aretina paralysis. Il y avait une famille qui avait un membre qui était paralysé. Araka ny voalaza baiboly tao amin'reto fianakaviana reto ny finoana fa ho sitrana ny havany rehefa entina ao amin'i Jesosy. Et selon la Bible, cette famille avait la foi qu'une fois qu'ils ont amené son membre vers Jésus, il allait être guéri. Tena lehibe mihitsy ny finoan'reto fianakaviana reto tamin'izany fotoana izany. La foi de cette famille a été très grande à l'époque. Ory zareo hoe tsy maintsy ho sitrana ty havana ity rehefa tonga ao amin'i Jesosy. Ils ont dit que cet membre de famille doit être guéri une fois arrivé à Jésus. Dia inona ho ianao no nataon'reto fianakaviana reto tamin'izany fotoana izany? Et selon toi, qu'est-ce que cette famille a fait à l'époque? No ny finoana nananan'reto fianakaviana reto dia niala tany amin'ny tanàna misy azy izy nitondra ny havan'izay marary ho any amin'izay toerana misy an' Jesosy. Et à cause de leur foi, ils ont emmené l'homme paralysé depuis leur ville vers Jésus. Marina fa natsapasahirana be ry zareo hitondra ny havany ho any amin'i Jesosy kanefa tsy maintsy nataony izany satria tao amin'ny finoana. C'est vrai qu'ils avaient eu des difficultés pour emmener le malade vers Jésus, mais ils devaient le faire parce qu'ils avaient la foi. Natao teo ambony farafara le havany marary ny paralysisa dia hoy ny baiboly hoe nolanjaina efata. Ils ont mis le paralytique sur un brancard et la Bible dit qu'il y avait 4 hommes qui le portaient. Rehefa tonga tao amin'ilay toerana nisy a Jesosy reto fianakaviana reto Et quand la famille était arrivée dans l'endroit où était Jésus, dia verevitra tanteraka ry zareo ils étaient vraiment désespérés satria fen'olona be dia be tao anatin'ilay trano. parce que la salle a été remplie de foule. Hatrany ivelany fen'olona be dia be. Et même jusque dehors, il était rempli de foule. Amin'ny maha-olona rehefa tena jerena dia impossible amin'reto fianakaviana reto ny hitondra ny havany marary ho ao anatin'ilay trano. Et selon l'être humain, c'était impossible pour cette famille d'accéder vers Jésus. Fa noho ny finoana nananan'reto fianakaviana reto dia zao no nataony. Mais grâce à la foi que cette famille a eue, Ory zareo tsy maintsy tonga antsika ao amin'i Jesosy ity afantsika ity. ils ont dit, on doit faire tout le moyen pour emmener ce paralytique vers Dia Jésus. lasa reto fianakaviana reto nananika le trano zay nanaova Jesosy ale fotoan-dehibe. Et cette famille a décidé de grimper la maison où il y avait le culte. Tamin'ny fahasahina nesoron'reto fianakaviana reto le tafitrano. Et ils ont ôté le toit de la maison. Tsy tafo fanitso le izy fa tafo tuile. C'était des tuiles. Dia nesoron'ilay tafo dia nampidininy avy any ambony tafo le havany marary nalatra ny tsy moramora tamin'ny alalan'ny farafara nanandrify an'i Jesosy. Et ils ont
ôté le toit et ils ont fait descendre le paralytique vers Jésus depuis le gaga toit. ny olona rehetra tamin'izany fotoana zany Et à cette époque-là, tout le monde était étonné. fa inona ty ataony reto olo reto ambony tafo Mais qu'est-ce que ces gens-là font sur le toit? inona zao adalana be ataony reto olony reto Mais qu'est-ce que c'est que cette folie? fa jesosy kosa dia nalala hoe olona manam-pinoana reo olona ambony tafo ireo Mais Jésus a su que ces hommes sur le toit avaient la foi. ka rehefa nampidinina fary ambony tafo tamin'ny alalan'ny farafara le havany izay marary akory ny zava-magaga fa nisotrany jesosy zany havany marary zany Quand ils ont fait descendre le paralytique par un brancard, le miracle s'est passé, il a été guéri. nosotrany jesosy satria jesosy le hita hoe manam-pinoana reto olona ireto Jésus a guéri le malade parce que Jésus a vu qu'il avait de la foi dans cette famille. ataoko efa kitsika ny voalaza baiboly ao amin'ny marika toko faharoa manomboka amin'ny andininy voalohany Allons lire ce qui est écrit dans Marc chapitre 2, verset 1er. ary no niditra tao kapernome indray izy rehefa afaka andro vitsivitsy dia re fa tao an-trano jesosy ka dia tafangona ny maro ka tsy nisy toerany intsony na dia teny anolohan'ny varavarana aza ary izy nitory ny teny taminy andininy fatelo ary nisy nanatona nitondra ny anankiray marary paralysisa hoe ho aminy izay nolanjainy efa da ary satria tsy afaka nanakaiky azy izy no nabetsany vahoaka dia nanesorany ny tafony trano ny toeran'i jesosy ka no nefa voasokatra dia nampidininy teo ny fandriny izay nandrin'ilay marary ny paralysisa ary jesosy no nahita ny finoan'ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralysisa hoe anaka voavelany eloko ao hatreo aloha Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui emmener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient plus aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où ils se tenaient et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » vakitsika indray manomboka amin'ny andininy fafolo ka hatramin'ny andininy farany zao voasoratra fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambony tany amela eloko dia lazaiko aminao ho izy tamin'ilay marary ny paralysisa mitsangana be tao ny fandrinao ka modiany antranonao dia nitsangana izy ka nabetany fandriny niaraka tamin'izay ary niala teo anatrehan'ny olona rehetra dia talanjo izy rehetra ka nakalaza n'Andriamanitra nanao hoe tsy mbola nahita zay toy zao izahay. On va continuer au verset 10. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt, il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Aretina efa tsy sitrana antoana maro ka rehefa sitrana teo eo no ny finoany reto fianakaviany reto fa Jesosy dia mpanasitrana mpanafaka ary mpanao fagagana. Une maladie qui n'était pas été guérie depuis plusieurs années était guérie sur le coup parce que cette famille avait la foi que Jésus pouvait guérir et sauver et délivrer. Ry fiangonana rehetra manarika ty fotoan-dehibe ity. Chère Église qui assistait à ce grand culte, Ianareo rehetra zay manaraka zao fotoana izao any atokantrano misy anareo any. vous tous qui suivez le culte en ligne depuis chez vous, Raha manana finoana ihany koa ianao. si toi aussi tu as la foi, Raha manana finoana ihany koa ianao. si toi aussi tu as la foi, Raha manana finoana tahaka an'ireto fianakaviany reto ianao dia zao ny zavatra hitranga. si tu as la foi comme cette famille, Ahitan'Andriamanitra manao fakakana eo amin'ny fiainanao ianao sy eo amin'izay zavatra ataonao rehetra. tu verras Dieu accomplir des miracles dans ta vie et dans tout ce que tu fais. Zay nataony Jesosy tamin'ireto fianakaviany reto azo antoka fa ho ataon'Andriamanitra amintsika zay manana finoana ihany koa.
Il est sûr que Dieu va faire de même ce qu'il a fait dans cette famille s'il trouve la foi en toi. ho famesatsika voninahitra n'Andriamanitra andao hiteka sady horakoraka mafy isika. Pour glorifier Dieu, allons acclamer le Seigneur. Anome ohatra aho Je vais vous donner un exemple. reo zavatra nirinao sy reo zavatra nangatanao tamin'Andriamanitra kanefa tsy mbola tanteraka efa ntaona maro amin'ny anara Jesosy ho tanteraka aminao zany. Tout ce que vous avez désiré, vous avez demandé à Dieu, mais qui ne s'est pas encore accompli, au nom de Jésus, cela va s'accomplir. ho ataon'Andriamanitra aminareo amin'ny fomba magaga izany. Dieu va les accomplir d'une manière miraculeuse. raha mino anao raha manana finoana ianao dia ho tanteraka tokoa zany. Si tu crois, si tu as la foi, cela va s'accomplir. ambarako hatrany an-trano hoe zay nataony Jesosy tamin'reto fianakaviany reto ho ataony amintsika rehetra toka eto. Je redis encore ce que Dieu a fait pour cette famille, il va aussi le faire pour vous. akatako hiteka fara zay mabe ianareo zay Acclame mino. fort le Seigneur, vous qui croyez. ry fiangonana rehetra manarika ty fotoana ity Chère Église qui assistez à ce culte, mbola mafisiko hatrany an-trany. je le redis encore et encore. raha manana finoana ianao Si tu as la foi fa Andriamanitra magaga ny Andriamanitra tomponao sy ny Andriamanitra vavanao que le Dieu dont tu sers est un Dieu de miracles, dia arak'izany tantarako aminareo zany tokoa no ho ataony Andriamanitra ao amintsika rehetra. et Dieu va accomplir selon ce qu'on a dit tout à l'heure. arabaky teny tena hitan'Andriamanitra manao fagagana eo amin'ny fiainanao sy eo amin'izay zavatra ataonao ianao. Littéralement, tu vas voir Dieu agir de façon miraculeuse dans ta vie et dans tout ce que tu fais. ataovy ohatra tsara ampatanjaka finoantsika ny tantaran'reto fianakaviana reto. Prends cet exemple comme un exemple qui va fortifier ta foi. manarak'izany dia izao Ensuite, manana finoana ihany koa ianao fa amandriamanitra n'Andriamanitra dia hainy ny manao ny tsy misy ho misy. tu dois avoir la foi que Dieu peut rendre à l'existence ce qui n'existe pas. ny filasa amin'ny baiboly Andriamanitra mahay mamorona ny Andriamanitra zay hivavantsika. Selon la Bible, notre Dieu est un Dieu créateur. andao dia vakitsika ny voalaza baiboly ao amin'ny Genesis toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahavalo. Allons un peu lire ce qui est écrit dans Genèse chapitre 1 verset 1. arao tsara ny voasoratra Soyez bien attentifs. tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany ary ny tany dia tsy misy endrika sady foana ary ezina no tambony lalina ary ny fanan'Andriamanitra nanompa tambony rano ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava ary nampisarahin'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro ary ny maizina nataony hoe alina dia nisy hariva ary nisy maraina andro voalohany izany. andiny faheniny ary Andriamanitra nanao hoe misy abakabaka eo anelanelan'ny rano aroka ampisaraka ny rano amin'ny rano izy ary Andriamanitra nanao ny abakabaka ka nampisaraka ny rano ambanin'ny abakabaka dia nisy izany ary Andriamanitra nanao hoe ary Andriamanitra nanao ny abakabaka hoe lanitra dia nisy hariva ary nisy maraina andro faharoa izany. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessus de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. mazava ny voasoratra fa tsy nisy endrika sady foana zao rehetra izao. Ce qui est écrit est clair que la terre était informe et vide. tao anaty izany no nanapa-kevitra Andriamanitra fa ampisy ny tsy misy ho misy.
Et Dieu a décidé dans tout cela qu'il va créer ce qui n'existait pas encore. dia inona hoy ianao no nataon'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany? Et selon toi, qu'est-ce que Dieu a fait à cette époque? Ama-Andriamanitra azy nampiasa teny izy. En tant que Dieu, il a utilisé une parole. Nampiasa teny izy mba ho hisy ny tsy misy. Il a utilisé la parole pour créer ce qui n'existait pas. Eo amin'ilay Genesis toko voalohany dimy fahatelo hoy ny tompoandriamanitra tamin'izany. Au Genèse chapitre 1er verset 3, Dieu a dit, Misy mazava dia ho baiboly hoe teo ny eo ihany nisy mazava. il a dit qu'il y ait de la lumière, aussitôt il y avait eu la lumière. Eo amin'ny Genesis toko voalohany dimy fahaenina iray dia mbola hoy ihany koa Andriamanitra misy abakabaka teo ny eo ihany dia nisy ny abakabaka. Au verset 6, Dieu a dit qu'il y ait une étendue et aussitôt il y avait eu l'étendue. Mahagaga Andriamanitra ilay naharan'izao rehetra izao. Le Dieu qui a créé toutes choses est un Dieu de miracles. Mahagaga tak'izany ihany koa ny teny mivoaka amin'ny vavan'Andriamanitra. Et la parole qui sort de la bouche de Dieu était également une parole miraculeuse. Ry fiangonana toka eto, Chère Église qui assistait, mazava aminao ve ny momba n'io Andriamanitra izay tompontsika sy ivavahantsika io? est-ce que ce qui concerne Dieu dont nous servons est clair pour toi? Ambarako amin'ny mpasahina androany f'Andriamanitra mahagaga izy. Et je le déclare aujourd'hui que c'est vraiment un Dieu de miracles. Andriamanitra afaka mitondra fahagagana eo amin'ny fiainanao izy. C'est un Dieu qui peut apporter des miracles dans ta vie. Engane ho asianao aminao zany androany. Puisse-t-il montrer qu'il est un Dieu de miracles aujourd'hui? Engane ka ho tsapanao zany amin'ny telo volana farany mialohan'ny amaranantsika ty taona ity. Que tu puisses expérimenter cela durant ces 3 mois qui restent avant la fin de l'année. Vita n'Andriamanitra riavana ny mamody antsika rehetra amin'ny fomba mahagaga. Dieu est vraiment capable de nous sauver d'une façon miraculeuse. Hoy ianao hoe impossible ny atateraka zao na ny atateraka zao eo amiko. Peut-être que tu te dis, cela est impossible pour moi. Ianao no miteny an'izany C'est toi qui vas dire cela. fa amin'Andriamanitra possible ny zavatra rehetra. Mais à Dieu, tout est possible. Hoy Andriamanitra misy mazava dia nisy mazava. Dieu a dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Misy abakabaka dia nisy ny abakabaka. Qu'il y ait une étendue et il y eut l'étendue. Nampiasa ny teniny izy dia niseho ny fahagagana. Il a utilisé sa parole et le miracle s'est accompli. Hatramin'ity androandroany ety dia mbola afaka mampiasa ny teniny Andriamanitra mba ho toka fahagagana amin'ny fiainanao. Jusqu'à ce jour, Dieu peut encore utiliser sa parole et ça deviendra un miracle dans ta vie. Ako fantatsika rehetra fa manana ny teniny voalaza ato anaty ity baiboly ity Andriamanitra. Sachez que dans la Bible, Dieu utilise sa parole. Ny teny nalaoko vavany tamin'izany fotoana izany. Il a écrit sa parole qu'il a dit depuis des années. Dia mbola zany ihany koa ny herin'ny teniny voalaza ato anaty ity baiboly ity. Et cette parole est écrite dans cette Bible et il a encore une puissance. Zany ndrindra matoka amin'ny baiboly milaza ato amin'ny boky Nomeri toko fahatelo amby roapolo andimy fahasivy ambin'ny folo. C'est pourquoi il est écrit dans Nombre chapitre 23 verset 19. Olo voasoratra hoe Andriamanitra tsy mba olona kandanga na zanak'olombelona kanenina moa efa nilaza vaizika tsy efainy na efa niteny vaizika tsy hotoviny. Il est dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Mazava be mihitsy ny tenin'Andriamanitra bara amintsika rehetra amin'ity androandroany ity. Ce que Dieu veut en venir est vraiment clair aujourd'hui. Mahagaga ny Andriamanitsika. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Rehefa namoaka teny tao ambavana izy dia toka fahagagana zany teniny zany. Quand il a prononcé une parole, c'est devenu un miracle. Dia mitovy amin'izany ihany koa ny teny voasoratra atao anaty ity baiboly ity. Pareil aussi pour les paroles qui sont écrites dans la Bible. Rehefa inotsika ny teny voalaza ao anaty ity baiboly ity dia tsy maintsy tanteraka amin'ny fiainanao. Si nous croyons les paroles qui sont écrites dans cette Bible, ils vont s'accomplir dans notre vie. Mety hanosokosona anao hanosokosana sainao dia voly.
Peut-être que le diable va te tenter. mety anatsatso ny tenin'andriamanitra eo aminao dia voly Peut-être qu'il va négliger la parole de fa Dieu. tsika sur rehetra toi. kosa miorena amin'ny finoana fa marina avokoa zay rehetra nolazain'andriamanitra Mais nous tous ayons la foi que la parole de Dieu est vraie. ahoana olona iadiel gabriel fa tsy izy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon'andriamanitra Qu'est-ce que l'ange Gabriel a dit? À Dieu, tout est possible. manana ny teniny ihany koa andriamanitra Dieu a aussi sa parole. manana ny teniny amin'ny alalany toriteny ataon'ny mpanompony izy Dieu aussi dit des paroles à travers son serviteur. asa tinoana fa efa nampananten'andriamanitra ao amin'ny isaia toko fa 7:20 N'oublie pas la promesse que Dieu a faite dans Ésaïe chapitre 44 verset 26. efa laza andriamanitra fa ho toavin'andriamanitra ny teny voaka vava mpanompony Dieu a déjà dit qu'il va confirmer la parole de son serviteur. ho toavin'andriamanitra sy ho tanterahany akoa ny saina sy ny hevitra zay nomeny ny mpanompony Il va aussi mettre à exécution les décisions annoncées par ses serviteurs. tena vonina mihitsy andriamanitra anamarina zany rehetra etra zany Dieu est vraiment prêt pour justifier ses paroles. ataoko evakintsika ny isaia toko fa 7:20. Allons lire Ésaïe chapitre 44 verset 26. hoy ny tompoandriamanitra mahatoa ny tenin'ny mpanompoko sy matateraka ny saina atolotry ny hirako ao Dieu a dit, je confirme la parole de mon serviteur et je mets à exécution les décisions annoncées par mes messagers. koa mino ny famarinana zany ianareo dia hoy aho hoe zay toriteny ataoko eto androany amin'ny manaraka dia ho ataon'andriamanitra fakakanao fiaranareo Et si vous croyez en la véracité de cette parole, je déclare aujourd'hui que toutes les prédications vont devenir réalité dans votre vie. raha manana finoana ianareo fa mpanompon'andriamanitra izahay dia ho amarin'andriamanitra ny toriteny ataonay eo aminareo Si vous avez la foi que nous sommes les serviteurs de Dieu, Dieu va accomplir et justifier sa parole sur votre vie. ho tanteran'andriamanitra fomba magaga izany Dieu va accomplir cela d'une façon miraculeuse. atao hiteka mafan'andriamanitra Acclamons isika fort le Seigneur. atao hiteka mafan'andriamanitra Acclamons isika encore plus fort le Seigneur. no zany indrindra ho antsika fiangonana toga eto Pour cela, nous tous, l'Église qui sommes ici présents, na inona fahoriana sy zavatra sarotra atrehintsika amin'izao vaninandro zao quelles que soient les difficultés et les problèmes qu'on fait face en ce moment, na inona zava-misy hitany masonao quelles que soient les situations dont tu vis, dia hoy aho aminareo rehetra et j'aimerais vous dire, aza matahotra aza manahy mihitsy ianao n'aie pas peur, ne craignez point, satria ny andriamanitsika dia andriamanitra mahagaga car notre Dieu est un Dieu de miracles. andriamanitra mahagaga izy Il est un Dieu de miracles. ary vonina ny aneho fakakana eo amin'izay rehetra mino azy izy Et il est prêt pour montrer le miracle dans tous ceux qui croient en lui. engane ka ho amintsika fiangonana toga eto ny finoana fa tena mahagaga tokoa ny andriamanitra vavantsika Puissent nous tous qui sont venus ici avoir la foi que notre Dieu est un Dieu de miracles. atao vohitra lehibe ho antsika tantaran'ilay fianakaviana nanana havana marary Prenez exemple de la famille qui avait un membre malade. noho ny finoana nananany noho natoga azy ireo niala tany amin'ny tanàna misy azy ka tondra ny havan'izay marary nakeo amin'i jesosy Grâce à leur foi, ils ont emmené le malade depuis leur ville vers Jésus. noho ny finoana nananan'izy ireo noho natoga reto fianakaviandreto tsy salasala fa nanao zay atoga ny havany marary ho eo anatrehany jesosy Grâce à leur foi, ils ont fait tous les moyens pour emmener le malade vers Jésus. zany finoana izany no andrasan'andriamanitra mba ho hita amintsika rehetra toga eto Dieu attend aussi de voir cette foi en nous. koa raha manana finoana tahaka andreto fianakaviana reto anao dia hita zava-magaga Donc si tu as la foi comme la foi que cette famille a eue, André, ça va voir des magaga. miracles. Tu vas recevoir un miracle. tsy andalo fotsiny ny ity telo volana farany ity fa hitan'ny herin'andriamanitra miasa ianao Ces 3 mois ne vont pas passer en vain, mais tu vas voir le miracle de Dieu. andao militeka mafy be ho an'andriamanitra isika Acclame le Seigneur très fort. mikasy any amin'i jesosy kristy zanak'andriamanitra indray Et concernant Jésus-Christ, le Fils de Dieu, araky ny voalaza amin'ny baiboly
Selon la Bible, araka volasa baiboly andriamanitra tahaka an Jesosy rainy ihany koa andriamanitra tahaka n'andriamanitra ray Jesosy Kristy. selon ce qui est écrit dans la Bible, Jésus est aussi Dieu comme Dieu son Père. Afaka tamin'ny alalan'i Jesosy no naharinana zavatra rehetra. Et toute chose a été créée par Jésus-Christ. Amandriamanitra an Jesosy dia izy no voalaza hoe naharina zavatra rehetra. Et en tant que Dieu, il est écrit que c'était par Jésus qu'a été créée toute chose. Ny Kolosiana toko voalohany dimy faina amby folo no manambara izany. Cela est écrit dans Colossiens chapitre 1 verset 16. Fa tao am Jesosy no naharina zavatra rehetra any an-danitra sy aty an-tany dia nita sy ny tsy hita na ny fiandrianana na ny fanjakana na ny fanapahana na ny fahefana. Izy no naharina zavatra rehetra sady ho azy izany. C'était par Jésus qu'a été créée toute chose, en lui qu'a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Andriamanitra tahaka n'Andriamanitra ray mihitsy Jesosy Kristy zanany. Jésus, le Fils de Dieu, est aussi Dieu comme Dieu le Père. No zany mino ianao fa afaka manao fagagana eo amin'ny fiainanao Jesosy. Donc croyez que Jésus aussi peut faire des miracles dans ta vie. Afaka mampisy ny tsy misy tahaka nataon'Andriamanitra rainy Jesosy. Dieu peut créer ce qui n'existe pas comme Dieu. Afaka mampitombo ny kely eo an-tananao tahaka n'Andriamanitra rainy Jesosy. Jésus peut multiplier le peu que tu possèdes comme Dieu. Tsaronareo akaba ny tantara nisy tamin'izany fotoana izany. Peut-être que vous vous souvenez de l'histoire qui s'est passée à cette époque. Ho Jesosy tamin'ireo mpianatra. Jésus a dit à ses disciples, Omeo sakafo reo vahoaka marobe reo. donne à manger à toute cette foule. Dia hoy ireo mpianatra hoe aiza no ahitanay sakafo avoky andre olona marobe reo. Et les disciples ont répondu, où est-ce que nous allons trouver à manger pour rassasier cette foule? Aty aminay tsy misy afa-tsy mofo dimy sy trondro anankiroa fotsiny. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Dia hoy Jesosy tamin'ireo mpianatra, Et Jésus a dit aux disciples, etety amiko zany mofo dimy sy trondro anankiroa zany. emmenez-moi ces 5 pains et ces 2 poissons. Dia hoy baiboly hoe niandrandra ny lanitra Jesosy ary nataony fisaorana. Et la Bible dit que Jésus a rendu grâce à Dieu. Nanao zay fietsika zay Jesosy satria tamin'ny fotoana io ny tafiny sy raha tahaka antsika olombelona izy. Il a fait ce geste parce qu'à cette époque-là, Jésus était encore revêtu de chair et de... Nasehony tamin'ireo mpianatra hoe tsy maintsy miankina amin'Andriamanitra rainy izy. Et il a montré aux disciples qu'il doit dépendre de Dieu son Père. Ty Jesosy abara dia hoe na inona ataontsika rehetra dia aoka hiankina amin'io Andriamanitra ray io hatrany hatrany ianareo. Jésus voulait enseigner que quelles que soient les choses qu'on va faire, il faut toujours dépendre de Dieu. Fa zay miankina amin'io Andriamanitra mpanao fagagana io ho Jesosy dia hita fagagana ihany koa. Car ceux qui vont dépendre de Dieu, qui fait les miracles, vont voir les miracles. Rehefa vita Jesosy nivavaka fisaorana an'Andriamanitra ray. Et quand Jésus a fini de rendre grâce à Dieu, Dia natoro Jesosy teo an-tana mpianatra ilay mofo dimy sy trondro anankiroa. il a remis les 5 pains et les 2 poissons aux disciples. Dia akory ny zava-magaga ry havana. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rehefa nozaraina ilay mofo dimy sy trondro anankiroa dia tonga fagagana. Quand ils ont partagé les pains et les poissons, c'est devenu un miracle. Satria nohanina tsy mety lany, nohanina tsy mety lany, nohanina tsy mety lany. Parce qu'ils ont mangé, il y avait toujours de reste. Ils ont mangé, il y avait toujours le reste. Filaza baiboly azy a rehefa voky daholo ny olona rehetra Et selon la Bible, quand tout le monde fut rassasié, dia mbola nisy sombotsombotsi lany roa amby folo sy biky. il y avait encore 12 paniers de reste. Tiako ambara izany dia hoe Jesosy Kristy ilay zanaka natokan'Andriamanitra dia magaga tahaka n'Andriamanitra ray. J'aimerais dire alors que Jésus-Christ, le Fils de Dieu de miracle, est aussi un Dieu de miracle. Mpanao fagagana tahaka n'Andriamanitra ray. Jésus fait des miracles comme Dieu le Père. Mahay mampisy ny tsy misy ho misy tahaka n'Andriamanitra ray. Il sait créer ce qui n'existe pas comme Dieu le Père. Ary arak'ilay notantaraiko teo a
dia afaka mampitombo ny kely zay eo an-tanan'ny olona izy. Et selon l'histoire tout à l'heure, il peut multiplier le peu que nous possédons. No zany amin'ny androany ity ametraka fantaniana aminareo rehetrarehetra ao. Aujourd'hui, alors, j'aimerais vous poser une question. Iza aminareo tonga eto no efa nandray an Jesosy. Qui d'entre vous a déjà reçu Jésus? Zay rehetra efa nandray an Jesosy atsakana ambonin'ny tanana. Levez vos mains. Dia hoy ndray aho hoe tena sura ve ianao fa efa ao aminao Jesosy. Et j'aimerais encore demander, êtes-vous sûr que Jésus habite vraiment en vous? Tena sura ve ianao fa efa ao aminao Jesosy. Êtes-vous sûr que Jésus habite vraiment en vous? Zay rehetra sura ny tenany fa ao amin'ny Jesosy atsakana ambony antsony Que tanana. tous ceux qui sont sûrs lèvent les mains. Dia hoy aho aminareo zay manangan-tanana. Et j'aimerais vous dire, vous tous qui levez les mains, Sambatra ianao. vous êtes heureux. Sambatra isika. Nous sommes heureux Satria lay mpanao fahagagana mihitsy no efa ato anatsika. parce que c'est celui qui opère des miracles qui habite en nous. Manana finoana ianao fa Jesosy lay mpanao fahagagana mitoetra ao anatinao. Et la foi que celui qui est en toi, c'est un Dieu qui sait faire des miracles. Ka nandroany ato amin'ny toerana ity. Qu'aujourd'hui, en ce lieu, Ary na aiza n'aiza toerana misy anao. ou quel que soit où tu te trouves, Dia aza matahotra ianao aza manahy mihitsy. ne crains pas, n'aie pas peur, Fa lay ao anatinao dia mpanao fahagagana. car celui qui est en toi sait faire des miracles. Ary raha hiankina aminy ianao. Et si tu vas dépendre de lui, Raha hitodika ny aminy sainao. si tu vas être focus sur Dia lui, anao fahagagana eo aminao il izy. va aussi faire des miracles dans Anao ta vie. fahagagana eo aminao Il va izy. faire des miracles dans ta Asio vie. tehaka mafy be. Acclame fort. Asio tehaka mafy be. Acclame fort pour notre Dieu. Halleluja. Alléluia. Tsaroko nisy vehivavy anankiray zay a niantso a telefôna ndray alina. Je me souviens, un jour, il y avait une femme qui m'a appelé. Niantso an telefôna io vehivavy anankiray io satria narary mafy tombavahoana fahafatesana ny reniny. Elle m'a appelé par téléphone parce que sa mère était vraiment malade, sur le point de mourir. Hoy izy tamin'izany fotoana zany. Elle a dit à cette époque, Vao avy any amin'ny dokotera zahay pastera. nous venons de médecins, pasteur. Nitondra ny mamako zay marary ao. J'ai emmené ma mère qui était malade. Dia hoy dokotera tamiko hoe tsy maintsy miditra hôpitaly zao alina zao ianareo. Et le docteur a dit qu'elle devrait être hospitalisée immédiatement ce matin. Fa raha tsy zany tsy ho avitra ny ain'ny reninareo. Sinon, votre mère va mourir. Izaho koa nefa hoy izy tsy manam-bola hoentina any amin'ny dokotera tamin'io alina io. Et la fille a dit, pourtant, je n'ai pas d'argent pour emmener ma mère à l'hôpital. Tsy manana vola mba atao frais taxi ho any amin'ny hôpitaly tamin'io alina io. J'ai même pas de l'argent pour payer les frais de taxi pour amener ma mère à l'hôpital. Tsy maintsy miandry maraina aho vo afaka mitondra ny reniko ho any amin'ny hôpitaly. Je dois attendre le matin pour pouvoir emmener ma mère à l'hôpital. Satria efa natsoko ny any adahako mba ho avy vo maraina hitondra ny mamako ho any amin'ny hôpitaly. Parce que j'ai déjà appelé mon frère pour emmener ma mère le matin à l'hôpital. Pastera mivavah ho an'ny mamako anao mba tsy ho faty izy. Pasteur, s'il te plaît, prie pour ma mère pour qu'elle ne meure pas. Inona moa niantony atogasy niantso ahy tamin'ny alina be. Pourquoi elle m'a appelé au beau milieu de la nuit? Satria tao amin'ny finoana fa amin'ny alalan'ny vavaka zay ataoko dia monjy azy Andriamanitra. Parce qu'elle avait la foi qu'à travers ma prière, Dieu va sauver sa mère. Tao amin'ny finoana fa amin'ny alalan'ny vavaka ataoko dia ho sitrana ny reniny. Elle avait la foi qu'à travers ma prière, sa mère allait être guérie. Dia hoy aho tamin'ny vehivavy io tamin'ny alalan'ny telefôna. Et j'ai dit à cette femme à travers le téléphone, Mino ve ianao fa mpanasitrana Jesosy? est-ce que tu crois que Jésus peut guérir? Mino ve ianao fa amin'ny alalan'ny vavaka ataoko dia ho sitrana ny reninao? Est-ce que tu crois qu'à travers ma prière, ta mère va être guérie? Tena mino a pastera zay no antony mahatonga miantso anao amin'izao alina izao. Elle a répondu, oui, pasteur, je crois vraiment, c'est pour ça que je t'appelle cette nuit. Satria mino anao hoy aho dia apetrao amin'ny tratrany mamanao ary ny tananao fa hivavaka isika. Et j'ai répondu, parce que tu crois, mets ta main sur le cœur de ta mère parce qu'on va prier. Zao raha teo ihany koa mpanompon'Andriamanitra mino ny fiasan'Andriamanitra magaga. Et moi aussi, en tant que serviteur de Dieu, je crois que Dieu peut agir d'une façon Tena ataoko ny miraculeuse. vavaka. Donc j'ai prié. Vita ny vavaka dia tsofoko rano lay ramatoa marary mba ho sitrana. Après la prière, j'ai déclaré la guérison sur la femme malade.
akory zava-magaga araky ny teniny tamiko vo vita ny vavaka tonga de teaneo ihany sitrana ny reniny. Et selon ce qu'elle a dit, un miracle s'est passé, car après la prière, la femme était immédiatement guérie. Tonga tamin'ny 10 ora maraina tonga tany amin'ny tranony lay anadany miaraka amin'ny fiara. Et à 5 heures du matin, son frère était venu à la maison avec une voiture. Nikoropaka be mihitsy lay anadany hoe aizy mamy manao ahoana izy ao. Il s'est précipité et il a vu, où est maman, comment elle va? De nanatona lay reniny lay anadany lay vehivavy. Et le frère de la fille était venu sur sa mère. Andao aiky antsika andeha monjy hôpitaly olay zanany lahy. Et il a crié, allons vite aller à l'hôpital. De olay reniny izy ireo za tsy hôpitaly. Et leur mère a répondu, non, je ne vais pas aller à l'hôpital. De olay zanany lahy fa iny ty ataonao ry mama olona marary ge ianao e. Et son frère a dit, le fils de la femme a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es malade. Za tsy andeha ozy izy satria efa sitranao. Mais elle a répondu, je ne veux pas y aller parce que je suis déjà guérie. De olay zanany lahy adala venao ry mama andao andeha. Et le fils a répondu, maman, est-ce que tu es devenue folle? Allons, on va aller à l'hôpital. De nitsangana teo bofariana lay reniny zay marary. Et la femme qui était malade s'est tenue debout. De nanao démonstration teo le reniny manambara hoe efa sitrana. Et elle a démontré qu'elle était déjà guérie. Azona onina tsara zany zavatrany ho anareo zay manana reny na manana ray efa lehibe taona. Vous comprenez ce que je dis si vous avez des parents qui sont vieux? Ory mama aza manao fihetsiketsy loatra anio anao fa andao hiditra hôpitaly zao de zao. Et le fils a dit, maman, ne fais pas ces gestes, allons à l'hôpital tout de suite. Tsy nety mihitsy lera matoa Mais la femme ne voulait pas satria efa henony fa sitrana izy. parce qu'elle savait déjà qu'elle était guérie. Sitrana izy noho ny finoany le zanany vavy. Elle était guérie grâce à la foi de sa fille. Sitrana izy noho ny finoany le zanany vavy. Elle était guérie grâce à la foi de sa fille. Ny alady maraina tonga teto le zanany vavy niaraka tamin'ny ora matoa io. Et le dimanche matin, la fille et sa mère étaient venues à Ny l'église tantara fagagana lehibe zay nataon'Andriamanitra taminy. pour raconter le grand miracle que Dieu a accompli dans leur vie. Kandroany zay rehetra manana finoana fa Andriamanitra magaga ny Andriamanitsika ahita fagaganana ianao. Aujourd'hui aussi, si tu crois que Dieu peut faire de miracles, tu vas voir le miracle de Dieu dans ta vie. Androany zay rehetra manana finoana dia ahita fagagana amin'ny alala zao toriteny zao ianao. Aujourd'hui, tous ceux qui ont la foi vont voir le miracle à travers cette prédication. Amin'ny anarana Jesosy ahita fagagana tokoa eny ianao. Au nom de Jésus, puisse le miracle s'accomplir dans ta vie. Ho tonga fagagana aminao io zavatra impossible aminao io. Que ce cas impossible va devenir un miracle. Zay dans ta rehetra vie. midy akatana mba hiteka fa raha Que zay tous ceux mafy. qui croient acclament fort. Atao mafy ny tekintsika. Acclame encore plus fort. Atao mafy ny teka. Acclame plus fort. Halleluja. Alléluia. Ry fiangonana manaraka ty fotoan-dehibe ity. Chère Église qui assistait à ce grand culte, Ambarako ampasahiny. je déclare aujourd'hui Sandalo fotsiny ety telo volana diavintsika ity. que ces 3 mois ne passent pas en vain, Ny nirinao rehetra que tout ce que tu as désiré zay tsy depuis, tanteraka taminao tao anatin'izay volana maromaro na taona maromaro zay. que tous ceux qui ne sont pas encore accomplis durant Amin'ny ces anarana années, Jesosy depuis ho les années, tanteran'Andriamanitra anay izany. au nom de Dieu, au nom de Jésus, Dieu Ho va les tanterana fomba accomplir. magaga anay izany. Dieu va les accomplir d'une façon miraculeuse. Zay zavatra rehetra entinao eo anatren'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ato amin'ity toerana ity ho ataon'Andriamanitra aminao anay izany. Que tout ce que tu vas emmener à Dieu à travers la prière dans cet Anda endroit, boniteka, ma Dieu fille, va les cigarette. accomplir. Acclame fort le Seigneur. Ny impossible taminao ho ataony possible. Que tout ce qui était impossible dans ta vie deviendra possible. Ny andrasan'Andriamanitra fotsiny dia hoe ianao manana finoana fa izany tokoa izy. Dieu attend juste de toi que tu aies la foi qu'il est un Dieu de miracles. Aza manaigozigozony devolony ny sainao. Ne te laisse pas être berné par le diable. Aza manaigozigozony devoly ny finoanao. Ne te laisse pas être ébranlé par le diable. Miorena tsara eo amin'ny Jesosy ianao. Tiens ferme en Jésus Aseho fa mino an'Andriamanitra sy ny heriny ianao. et montre que tu crois vraiment en Jésus et en sa puissance. Efa hainareo tsara ny tantaran'ny Lazarosy. Vous connaissez bien l'histoire de Lazare. Maty Lazarosy tamin'izany fotoana izany. À cette époque, Lazare était mort. Dia ndresaka tamin'ny Marta nabaviny maty Jesosy.
Et Jésus parlait avec Marthe, la hoy sœur de jesosy Lazare. tamin'ny marta nabaviny maty Jésus a dit à Marthe, la sœur de Lazare, hitsangana ny anatanao ton frère va ressusciter. dia zavatra hafa no nandraisan'ny marta azy Et Marthe a pris autre chose. eny hitsangana ihany izy fa amin'ny fitsakanana maty amin'ny andro farany Elle a dit, je sais, il va ressusciter au dernier jour. dia hoy jesosy inona ary mahazo an'ity vehivavy ity Et Jésus s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe avec cette femme? ataontsika hoy jesosy ho any amin'ilay fasana nandevenana any lazarosy Et Jésus a dit, allons au tombeau de Lazare. dia rehefa tonga tany jesosy sy ny anabaviny maty ary ny mpianatra rehetra Et arrivé devant le tombeau, il y avait Jésus, les disciples et la sœur du mort. dia hoy jesosy tamin'ny olona teo esory ny vato esory ilay varavara-pasana Jésus a dit aux personnes qui étaient là, ôtez la pierre tombale. dia hoy marta anabaviny maty Et Marthe, la sœur du mort, a dit, inona ny ty ataonao jesosy eo mais Jésus, qu'est-ce que tu es en train de faire? efatrano zay nge no nandevenana azy e Ça fait déjà 4 jours qu'il était enseveli. efa mamy oka izy zao e Il pue déjà. efa vaky ny kibony Son ventre a déjà explosé. dia ahoana o jesosy Et qu'est-ce que Jésus a dit? marta Marthe, marta Marthe, tsy voalazako fa raha manam-pinoana ianao dia ho hitanao voninahitr'andriamanitra ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? zao tiako ambara amintsika rehetra raha manam-pinoana ianao dia hitan'andriamanitra manao fagagana amin'ny fiainanao J'aimerais aussi vous dire que si vous avez la foi, vous allez voir Dieu agir. ny impossible rehetra maha-olombelona ny olombelona ho ataon'andriamanitra possible Et tout ce qui sont impossible aux hommes, Dieu va les rendre possibles. engany ka ianao mihitsy no ahitan'izany fagagana lehibe izany Que tu puisses expérimenter le miracle de Dieu. dia hoy jesosy tamin'izay fotoan'izay Et Jésus a dit à cette époque, satria efa nanapa-kevitra aho fa ho velomiko lazarosy parce que j'ai déjà décidé de ressusciter Lazare, dia ho velomiko tokoa izy je vais vraiment ressusciter fa raha Lazare. ny finao ty vehivavy anabaviny maty ity no jerena Mais si je regarde à la foi de sa sœur, tsy hanao fagagana izany aho je ne ferai jamais de miracle. fa hoe efa tao-poko ny amelona azy dia ho velomiko foa ny lazarosy Mais parce que j'avais déjà à cœur de ressusciter Lazare, je ka vais le rehefa ressusciter. niesorina ny vato Et quand on a enlevé la pierre tombale, rehefa niesorina ilay varavara-pasana quand la pierre tombale était enlevée, dia hoy jesosy ry lazarosy mivoatao ianao Jésus a dit, Lazare, sors. jesosy dia tahaka n'andriamanitra ray mihitsy Jésus est comme Dieu le Père. nampiasa teny tahaka n'andriamanitra rainy jesosy Il a aussi utilisé la parole comme Dieu le Père. olona iandriamanitra rainy misy mazava dia nisy mazava Dieu a dit qu'il y ait la lumière et il y eut la lumière. olona iandriamanitra rainy misy abakabaka dia nisy ny abakabaka Dieu le Père a dit qu'il y ait une étendue et il y eut dia une hoy jesosy étendue. tamin'ity fotoan'andro ity mivoatao ry lazarosy Et ce jour, Jésus a aussi déclaré, Lazare, sors. dia nivoaka tao pasany lazarosy nivoaka velona Et Lazare sortit du tombeau en étant vivant. satria tahaka n'andriamanitra rainy mihitsy jesosy Car Jésus est semblable à Dieu mahagaga le tahaka Père. n'andriamanitra rainy izy Il est aussi miraculeux comme Dieu le Père. izy lay mitoetra ao anatinao ao C'est lui qui habite en toi. izy lay monina ao anatinao ao C'est lui qui est en toi. efa vonina izy amin'ny alalanao anefa gagana Il est déjà prêt à montrer des miracles. ko raha mihinanao dia hita zany fagagana Si zany tu crois, tu vas voir aussi les miracles. halleloia Alléluia. halleloia Alléluia. ataovy liteka mafy be isika rehetra Acclame encore très fort. ataovy mafy ny tehaka Acclame plus fort. hivavaka isika rehetra amin'izao fotoana izao Nous allons maintenant prier. tika anareo tena hivavaka amin'ny fonareo rehetra J'aimerais que vous priez vraiment de tout tena votre aseho cœur mihitsy ny finoanao fa tena mihinana fa mahagaga ny andriamanitra ao et montre vraiment ta foi. Montre que tu crois qu'il est un Dieu de miracles. ary raha matsampy ianao fa misy devoly malenigelina ny sainao Et si tu sens qu'il y a un diable qui essaie de berner ao tes pensées, anatin'izao vavaka iarahantsika manao zao toery ny devoly roa izy dans cette prière, résiste au diable, chasse-le. tena toery sy roa izy Résiste au diable et chasse-le. rehefa avy eo dia hivavaka ho anareo manokanao Tout à l'heure, je veux faire une prière spéciale. vao vita ny amenina ataoko dia hita fagagana ianao
Et après mon amen, tu vas voir immédiatement le miracle. Tena hita tokoa nge ianao e. Tu vas vraiment voir un miracle. Misy aminareo reo zao a efa tsy manantena ny andray valimbavaka Quelqu'un d'entre vous n'espère plus avoir la réponse à ses prières. fandroany ahita fagagana ianao. Mais aujourd'hui, tu vas voir un miracle. Ataontsika hitsakana dia hivavaka arak'izay fanetanana nataoko izay. Allons nous mettre debout et on va prier. Samy hivavaka izy. Que tout le monde Sokafo mihitsy ny vavanao. ouvre ta bouche, Raha mety hatsaka ny tananao dia samy mivavaka amin'ny fontsika rehetra isika. lève tes mains et prie vraiment de tout ton cœur. Tena afatra nataon'Andriamanitra ho tanteraka amintsika ilay afatra nambarako teo. Ce message est fait pour être accompli aujourd'hui. Tena vonina be mihitsy Andriamanitra anao zava-magaga eo amin'ny fiainantsika rehetra. Dieu est prêt à faire des miracles dans votre vie, dans notre vie. Roe dia voly raha ohatra ka mampirorosaina anao izy. Sache le diable s'il te fait douter. Tena manavavavaka amin'ny fononao rehetra ianao. Prie vraiment de tout ton cœur. Toy izy ary mivavaka. Continue à prier. Toy izy mivavaka. Continue à prier. Zay inonao fa ain'Andriamanitra tao dia ho tanteraka tokoa eo amin'ny fiainanao. Si tu crois que Dieu peut faire l'impossible dans ta vie, il va vraiment le faire. Toy izy mivavaka maneho fa manana finoana an'Andriamanitra mahagaga ianao. Continue de prier et montre vraiment que tu as la foi qu'on a un Dieu de miracles. Ho anareo izay any atokantrano any ka manaraka izao fotoana izao en ligne. Vous qui regardez en ligne depuis chez vous, Ho anareo izay vahiny tsy mahay teny malagasy fa mahay teny frantsay. vous qui sont des francophones, Zay ataon'Andriamanitra eto androany dia ho ataon'Andriamanitra aminareo ihany koa. tout ce que Dieu va faire ici aujourd'hui, il va le faire depuis chez vous également. Apetrao amin'ny fonao tananao dia lazao fa manam-pinoana fa Andriamanitra mahagaga ny Andriamanitrao. Mets ta main sur ton cœur et déclare que ton Dieu est un Dieu de miracles. Mbola apetrao eo amin'ny fonao ihany tananao ka lazao fa ilay Jesosy zay efa ao anatinao dia mpanao fahagagana tahaka an'Andriamanitra rainy. Mets ta main sur ton cœur et déclare que Jésus qui est en toi est un Dieu qui fait des miracles également. Ary no Jesosy ao anatinao dia ho valian'Andriamanitra vavaka amin'ny fomba mahagaga ianao. Et grâce à Jésus qui habite en toi, Dieu va exaucer tes prières d'une manière miraculeuse. Toy izy ny vavaka ry havana malala. Continue à prier, bien-aimé. Magina indray isika rehetra. À présent, gardons le silence. Ano vavaka ho anareo ao. Je vais prier pour vous. Ry Tompoandriamanitra tsara zay any an-danitra. Seigneur Dieu qui est dans le ciel, Ianao no rain'i Jesosy Kristy. tu es le Père de Jésus-Christ. Ianao ihany koa no rainay. Tu es également notre Père. Noho ny amin'ny Jesosy ao anatinay Et grâce à Jésus qui habite en nous, dia mamindra fo aminay ianao. et tu vas être miséricordieux. Mamela anay rehetra rehetra ianao. Et tu vas nous pardonner. Ko amin'ny anarana Jesosy Kristy. Et au nom de Jésus-Christ, Ambarako amin'ny finoana je déclare avec foi, zay rehetra toka eto na iza na iza. tous ceux qui sont venus ici, quelque part, Iserin'Andriamanitra tokana ihany aminy. qu'il y a une puissance de Dieu qui va venir les visiter. Zay inony dia ho ataon'Andriamanitra tanteraka. Dieu va accomplir ce qu'il croit. Zay rehetra inony ho ataon'Andriamanitra tanteraka. Dieu va accomplir tout ce qu'il croit. Ho tanteraka fomba mahagaga. Que cela va s'accomplir d'une manière miraculeuse. Andriamanitra ray eo. Dieu le Père,
ny impossible araka ny fieritreretony reto toloko otoka possible zany androany Que tu puisses rendre possible tout ce qui était impossible aux hommes. otoka possible zany androany Que tu rendes possible toutes choses. ahitan'andriamanitra miasa ny rehetra Que tout le monde puisse voir Dieu agir. nisy abatan'olona toka eto Que chacun de nous, nisy ampianakaviana toka eto que chaque famille, misaotra andriamanitra merci Seigneur. fahasoavana lehibe ho anay ty fotoan'androany ity Ce moment est vraiment une grâce pour nous. fahasoavana lehibe ho anay ty fotoan'androany ity Ce moment est une grande grâce pour nous. koa dia maneho ny voninahitra ao eo aminay ianao Tu vas montrer ta gloire sur nous. zay rehetra andeha ody rehefa avy eo Si nous allons rentrer tout à dia l'heure, ody miaraka amin'ny finoana lehibe nous allons rentrer avec une grande foi. fahita fagagana tokoa Et izy nous allons vraiment voir un ahita miracle fagagana s'accomplir. tokoa izy Nous allons voir un miracle s'accomplir. misaotra ry andriamanitra Merci Père. amin'ny anaran'i Au jesosy nom de Jésus, amen Amen. samy maka toerantsika isika Vous pouvez prendre place. alleloia Alléluia. andaontsika anao hira anankiray miaraka amin'ny mpitarika federany reto a hira anehoantsika faliana fa ny andriamantsika dia andriamanitra mpanao fahagagana ary anao atoato dia andray fahagagana Avec le groupe de louanges, nous allons faire un chant d'allégresse qui montre que notre Dieu est un Dieu de miracles et pour faire croire que nous allons déjà recevoir ce miracle. ny teny moa hoe atoato andray fahagagana ianao fa ny faniriko eka aneka androany any dia andray ianao J'ai dit tout à l'heure que vous allez recevoir des miracles, mais je dis que Ah, c'était maintenant comme même, un tu fait. vas recevoir des miracles. Acclame fort le Seigneur. epitsakana antsika rehetra miaraka amin'reto mpitarika fiderany reto a hifaly any afaliana satria miaraka amin'ilay andriamanitra mpanao fahagagana isika Et nous allons louer avec joie. Alléluia. Ndao tsika mbola ety an-tanana mafy an' Jesosy a. Ndao tsika zao dia mikaiky tsara hoe fahagagana dia ho a, ny fifaliana dia ho a, ny fandresena dia ho a. Ndao ambaratsika kely zany a. Viva
sabiana makatoerana tompoko dia ity misy filazana anankiray a amafisiko amintsika rehetra efa eninareo to moa zany fa ho any morondava isika misy fotoan-dehibe ihany ho tanterahana ny manomboka ny alakamisy fa 13 ny volana oktobra ka hatramin'ny alady fa 9 ny volana oktobra dia ity mba misy zavatra anentanako anareo voalohany aza atao ambany zavatra aza atoko totoa mba mivava ho anay sy ny ekipa andeha ho any morondava ianareo mivava ho an'ny deparana eto a sy ny retorinay ary mivava ho an'ny fotoana rehetra zay atao any toerana mila vavaka isika ho fanoerana andreo fanaratsy zay zatra nanjaka atao morondava nandritry ny taona maro ary raha ohatra ka niantso ranforo reo fanaratsy reo dia ho asehotsika fa manana fahefana mandrava ny fanjakana isika vonina hivavaka ao amin'izany ve nareo ataova zao ny tananao efa nisy fandaminana ataoko moa dia aza dinony reny anjara fotoana natokanao anaovana vavaka ireny dia faharoa mikasika any amin'izay mission atao ho an'ny morondava izay ihany a dia andao sika mba anao rakitra faharoa androany ina moa ny atole rakitra faharoa tsapanay hoe tsy ampiany eo an-tanana satria na dia ny gasoal olona ny iny mandrosy miverina azy amin'ireo tobila zay hoentina ihany a dia efa manodidididina ny 4 tapitrisa eo na 4 millions ariary na 20 millions FMG eo ny camion hitondra ny fitaovantsika andeha ho any eo ihany koa ilay tobila lehibe sprinter hitondra ireo groupe de loange ho any dia eo ihany koa ny tobilinay anankiroa zay tsy maintsy ampiasaina any ho any zany dia efa manodididina zay nambarako zay a